Facebook ny radio vaovao Mahasoa dia amin'izay koa afaka averenanao jerena raha ohatra ka irenao averina jerena. Ny zavatra resantsika senao ty androany ty dia iresaka ny amin'ny hoe kristianina mandresy ny fahoriana. Kristianina mandresy ny fahoriana. Tiako saininao hoe tsy ataontsika tahaka ny hoe lesona fotsiny, tsy lesona koa raha les au fond, tsy hoe lesona. Fa rehefa miteny matsy hoe kristianina mandresy fahoriana dia ohatrany te eritreritra hoe kristianina, ohatrany hoe tsy tena mahakasika anao manokana fa manahoana raha ohatra ka tsika sianao androany ianao hiteniny prénom anao samy anonona mafy ny anarantsika zany tsika rehetrarehetra ataonao eninao mihitsy samy hitenitsika zao za zany hiteny hoe hitiana mandresy fahoriana dia anao koa hiteniny prénom anao mety tsy hoeniko daholo akory zany fa mety raha mitenitsika manisa telo ataovy eniny any anatiny ty lohanao ty any anatiny zaka-doatsika mihitsy hoe ay mosy zay tsika rehefa mody androany za mandresy fahoriana. Samy miteny fiantsoana azy daholo zany manisa telo isa roa telo zay hitiana mandresy ny fahoriana dia ianao koa mandresy ny fahoriana ianao amin'ny anaran'ny tompo izay ny zavatra resantsika. Tsy maninona mihitsy tsy misy hoe mivavaka be loatra zany amin'ny fiainana dia andao aloha mbola hivavaka hatrany any sika mba ahafahantsika mifantoka ho tafafantoka tsara hatrany hatrany. Andriamanitra rainay mankasitraka anao indrindra mampivoranay eto amin'izao izao misaotra ny amin'ny fahafahanay mifandray aminao hoe rainay ianao mifandray aminao malalaka hoy ny teninao hoe samanatona anao ampahasahina hoe ny filazan'ny teninao azy dia misaotra Jesosy fa nohony aminao no ahafahanay manao izany dia ndreky izay tokoa ary manokatra ny fonay zahay dia miara-mangataka ny fanahinao hiasa ty anatinay mahafantatra ny fiainanay manokana ianao. Mety le olona mipetraka eo akaikinay io aza tsy azo ny an-tsaina tsara ny zavatra rehetrarehetra ny anatinay eny izahay aza mety tsy mahazo an-tsaina tsara indraindray tsy voateny ny vavanay koa hoe inona ary zany zavatra mahazo anay any anatinay an'izany fa soa fa ianao tena micomprendre tsara ianao mahafantatra ary amin'ty an'ity ianao te hitarika anay tsirairay avy hoe ilay fiainanay isan'andro hoe tianao ho fiainam-pandresena. Andriamanitra dia mitenena aminay ary vonina iaino anao zay tompo ny fanahinao ny manazava ny aty anatinay rehetra dia eninay mihitsy ilay fahamarinany teninao fa mandefa ny teninao ianao dia sitran'izahay. Misaotra tompo fa ataonao aminay tsirairay zany hoentinay mamakivaky ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alohantsika manome famaritana tsotsotra ny antsoina hoe fahoriana. Bon, azontsika tsainy zany fomba fitenitsika malagasy hoe fahoriana. Ina ny antsoina hoe fahoriana? Ny antsoina hoe fahoriana dia mety io sary ataoko aminao io ngambany amina fidinana be ianao dia misy vato be mikody dia ianao zany mitaky azy ohatr'izao dia tenao zany vonjeo le olona mampitehiteny an'izany le izy hoe ohatrany tsy vita izy zany, raha metsika famaritana tsotra ny fahoriana dia hoe fahasarotana lalina mitranga eo amin'le fiainana olona anankiray mety miteraka fanaintainana amin'ny fiainana io, mety ho physiquement, mety amin'ny vatany fa mety any anatin'ny toepony, any anatin'ny émotion, any anatin'ny fihetsempony ihany. Miteraka fanaintainana, miteraka fijaliana ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy na ara-piarahamonina ihany koa. Lasa mety mahatonga hoe tsy tafa-mifandray amin'ny hafa vokatr'ilay izy na misy fahasarotana samihafa. Tsy misy mihitsy angamba aloha na ray aza amintsika hoe atsangano ny tanana zay mbola tsy niaraka zany misy tamin'ny fiainana. Tsy possible fa mahazo mody
Tsy possible. Samy efa niarana zany zavatra ohatr' zany daholo hoe fahasarotana lalina. Le degré ny angambany mety samy manana ny azy fa samy efa niaina. Ary mety tsy hoe samy efa niaina fa mety zao mihitsy. Eto zany tsika mety mifampitsikitsiky fa tsisy mifankalala tsara nge ao anaty ao hoe ay misy fahasarotana lalina mety miteraka fanaintainana fijaliana ara-batana ara-tsaina ara-panahram-piarahamonina. Aloha jerentsika kely hoe avaiza zavatra matetika fiteny mihitsy io tenenin'ny olona hoe raha ohatr'izao hoe Andriamanitra dia maninona ny avelany ohatr'izao avaiza ny fahoriana. Ny fahoriana aloha dia efa niainga tany amin'ilay tantara tany amin'ilay Genesis tsy any anatin'ny intention na ny finiavan'Andriamanitra akory ilay fahoriana fa rehefa niditra teto amin'ny tantaran'ny fiainana ny fahotana dia niditra n'izany niditra ny fahoriana. Raha jerentsika any amin'ny Genesis 2:7-10 dia izao ny tenan'ny Tompo manambara tamin'izy mivady tamin'ny raha lehilahy aloha no nitenenany an'ity ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ho izy dia aza hihinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho fady tokoa ianao. Izay ilay tenin'Andriamanitra fa indrisy fa dia nisy ny Genesis 2:7 raha afako dia tena nihinana tokoa aloha. Ianao aza miteny mihitsy hoe problema be mihitsy ilay Adama sy Eva fa ianao raha ianao koa ny teo amin'ny plasiny dia mihinana koa ianao fa aza mieritreritra. Le tsika olombelona misy fahalovana izay ny anatintsika any amin'ny Genesis 2:7-5-12 nefa akiko aminao ny fiantomboan'ny fahoriana. Izao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Eva abe dia abe ny fahorianao indrindra fa raha manana anaka ianao ary fahoriana no hiterahanao zanaka ary ny vadinao no ianteran'ny fandrinao ka izy no anapaka anao. Ary koa hoy Andriamanitra tamin'ny Adama satria ianao efa niaino ny feon'ny vadinao ka nihinananao ny azo izay nandrahako anao hoe aza hinananao zany dia voaozona ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary aniry tsilo sy hery ho anao izy ary ho aninao ny anana famboly. Ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary hiverina mivovoka indray ianao. Dia hitantsika ao anatin'izay le fandehan'le fahoriana any amin'ny Romanina indray Paoly miteny amintsika amin'ny Romanina 9:17 hoe fahafatesana no tambon'ny Jota. Nanomboka tany amin'izay vokatry ny fidiran'ny fahotana aza misy manome tsiny an'Andriamanitra indraindray zany mandeha any anany na tsika maha-kristiana antsika ary indraindray misaina an'izany hoe raha fitiavana ve Andriamanitra dia naninona ary ny nasiany afo be. Raha ohatra ka tena fitiavana ve Andriamanitra maninona raha tonga dia tsisy fotsiny le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy andraina fa tsy fomba nieritreritra azy zany maninona koa zany nasiany dia amin'izay tokony hoe tonga dia tsy mahay manota fotsiny angely nataony dia efa mety fa tsy fitiavan'Andriamanitra raha tsy misy choix, raha tsy misy safidy tsy misy an'izany hoe tena fitiavana izany dia nataon'Andriamanitra tsara hoe misy safidy fiainana samy safidy fanozonana hoy ilay Deutéronomie 3:7-12 dia misy an'izay safidy izay fa ny safidy ilay olombelona midika n'ity fahoriana rehetrarehetra ity miablame ao anatin'izany hoe izy amin'ny faoty ny olombelona aloha faoty ao anatiny. Fa mahafinaritra be nefa Andriamanitra izay le ho resahantsika sainao tsara androany mahafinaritra be dia ity hoe tsy navelan'Andriamanitra tao fotsiny tsika hoe aoka izay mitany alao inareny fomba fiteny azy efa hainao le fomba fiteny azy fa bon fa tsy izay natao mitombo fa hitondrany rivotritsika hitondrany lalantsika hoe aty ny lalana andresena. Ndao mbola lalintsika kely ihany aloha
avaizy io fahoriana io. Misy karazany anankiroa ny fahoriana. Ny zavatra sarotra ary mila jerentsika tsara, avahanao tsara amin'ny fiainanao. Rehefa tonga mantsy io zavatra sarotra amin'ny fiainantsika io dia misy baraingo be da be mihitsy eo anaty lohantsika ao. Ny fahoriana amin'ny lafiny anankiray dia mety ho vokatry ny fitsaran'Andriamanitra ny fahotana sy fitsaran'Andriamanitra ny tsy azy, ny tsy an'Andriamanitra. Mahafinaritra be raha afaka dia izao. Rehefa manana an' Jesosy ny olona anankiray dia niraisan'i Jesosy daholo io, izay fitsaran'Andriamanitra an'ilay olona izay. Ny karazany faharoa, ny antony fahoriana dia aty amin'ity amin'ny fiainantsika, raha vao manota isika sy ianao ny fahotana dia misy conséquence, misy vokatra foana ao anatiny. Fitsaran'Andriamanitra ilay fahotana zany izay mety ny zavatra sarotra miatra amintsika. Ohatra zany izao hoe possible mihitsy hoe ny ataontsika hoe tena mifokasigara be mihitsy ilay olona tamin'ny fiainany. Efa nandray an' Jesosy izy, dia raina ny tompo, efa nijanona. Fa misy conséquence an'izay taty aoriana, mety sanatria izy lasa mety misy cancer na cancer du poumon ohatra aminazy. Fitsaran'Andriamanitra ny fahotana izay, tsy an'ilay olona, fa tsy ilay olona intsony fa efa nentin' Jesosy iny fa vokatry ilay fahotana. Fa aty amin'ity côté faharoa ity zany hoe ampiasain'Andriamanitra ny fahoriana hanadiovana an'ilay olona, hanadiovana ny genre, ny teneniko aminao hoe amin'reto tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto, hanadiovan'Andriamanitra antsika mba hiamitovy amin'i Jesosy. Anao aloha jerena vetivety angeny Romanina toko faharoa hoe vakiako aminao ny manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Izao ny soratra hoe koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy nazovy ianao izay mitsara. Fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa e. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao an'izany koa ny tenanao, moa ataonao vafa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Sa mahavinao ny hareny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharim-pony, satria tsy fantatrao fa ny hamoram-panahyn'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny hoan'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Izay le rahazaiko anao ny amin'ny hoe fitsaran'Andriamanitra ny fahotana io. Any amin'ny jaona toko 5:12 dia nononga ny tenan'ny tompo hoe ny sampany rehetra eo amiko izy izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Azonao tsaina angamba izay amboariny izay. Le fanamboarana an'ilay sampana ange miaraka amin'ilay mety ho sécateur kely le izy le fanaovana volo kely napahana kely, fa mety ho eto be amin'ny tena eto be koa. Tsy haiko zany izay ampiasain'i Jesosy aminao, izay ampiasain'ny tompo aminao ankehitriny hoe mety sécateur kely dia tena ataovy moramora tompo, ataovy moramora. Fa mety tonga dia tena mandrantsana be koa. Fa le ao anatiny tsy hoe tezitra amintsika Andriamanitra raha misy fahoriana. Izay mahafinaritra be miaraka amin'ny tompo hoe tena efa manana an'i Jesosy tsika,
fantatrao fa tsy tezitra aminao tsony Andriamanitra rehefa manana ny tompo ianao satria efa napiariny tamin'i Jesosy, natotony tamin'i Jesosy ray manontolo ny fahatezerana. Anka tena tezitra Andriamanitra amin'izay olona manao tsinitsinina amin'ny Jesosy satria efa niretraretra mihitsy natotony tao mba ahafahany mifandray amin'ilay olona indray. Fa itsika sy ianao efa manana ny tompo tsy tezitra amintsika intsony ny tompo. Fa izao le fahotantsika mbola efa resy io fahotana io fa mbola manao matotoa aty amin'ny fiainantsika aty ihany. Iny mila sécateur iny raha afaka, mila fanadiovana. Dia hoy ilay teny any amin'ny jaona 9:13 aty amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana. Nefa matokio ny tompo za efa naharesy an'izao tontolo izao. Inona moa zany ny karazam-pahoriana mety miatra amin'ny mpino? Aleo ataontsika mazava tsara araka ilay jaona 9:10 teo nisy fotoana misy olona mety diso fanantenana be dia ela be izy sahirana foana. Gaga izy hoe fa maninona ary no efa toa arakaraky ny anom-poko amin'ny tompo. Ianao ve tsy mbola naremarika an'izany? Namarika hoe ianao mandroso miaraka amin'i Jesosy dia ohatrany vao mainka mebe problema. Ianao mijery an'ilay olona tsy mpino ohatrany sosa be zany fiainan'ireny fa maninona ary ny ianao no problema. Dia indraindray tsika mieritreritra amin'izany dia lasa hoy izay any amin'ny Petera 1:4 dia olay tenin'Andriamanitra hoe aza gaga amin'ny fahoriana ary malala ozy izy aza gaga amin'ny fahoriana izay miatra aminareo satria tsika sy ianao misy fotoana ela be gaga foana. Lazaiko anao ny fiainana tena efa akaiky be mihitsy ny tompo efa akaiky be ny tompo. Hitanao mihitsy zany mandeha aingana be daholo ny zavatra rehetra tsy manam-potoana gaga fahoriana izany intsony raha angatsika. Indraindray ianao ny zavatra miatra aminao telo volana aloha ianao eo manirinirikitana eo foana fa maninona rehetra Jesosy ny ohatr'izao fa tsy mampandroso zavatra zany fa andao tonga saina tsara tsika hoe hay tsy hoe rehefa kristianina dia tsy misy fahoriana. Be da be ny mpitory teny angamba mety na fiangonana mety mitona amin'izany hoe raha misy problema fiainanao any Madagasikara ry olona tena misy olona miteny an'izany mihitsy. Raha misy problema ao no fiainanao dia tsy ara-panahy ianao zay. Non, misy problema ny fiainana fa izao nefa le fitraversenao le famakivakinao an'iny mandresy venao sa resy ny zavatra iny. Andao le jerentsika senao vetivety eo amin'ny Romanina 5:9 inona zao ty karazana fahoriana tenenin'ny Paoly ato ty eo amin'ny 5:13. Zao no tenen'ny Paoly hoe iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Zany rehetrarehetra zany raha afaka mety ho tonga daholo. Any amin'ny Korintianina 1:4 andininy 10:7 dia zao soratra hoe zao ny tenin'ny Paoly hoe izahay dia adala noho ny amin'ny Kristy fa ianareo no endry ao amin'ny Kristy. Zahay malemy fa nareo mahery, ianareo manandaza fa zahay mavomavo. Mandraka ankehitriny izao hoy Paoly dia nona sy mangeta eto izahay. Izany ry Paoly koa efa nona sy mangeta eta. Tsy manan-kitafy sy asiana totondry ary tsy manana antom-ponenana izahay. Ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay. Ianao zany misy fotoana ianao tena valaka be mihitsy an'ilay fiainana hoe ahoana ry izany tsy tahiny tompo avy sa hoe ahoana. Ao anatin'ilay izy daholo kay zany misasatra miasa amin'ny tananay zahay raha tevadevany zahay dia misaotra enjehana dia miaritra tenenina mafy dia mamaly teny moramora kosa. Atao faditra n'izao tontolo izao izahay dia faikan'olona rehetra mandraka ankehitriny. Misy teny hafahafa mihitsy sy tenenin'ny Paoly azany ve niatra taminao daholo ve izany rehetra izany?
tantarain'i Paoly hoe zany zavatra niaritra tamin'ny fiainany fa tsy hoe i Paoly tonga dia avoabo ka i Paoly angery tiana i Paoly fa misy an'izany amin'ilay fiainana. Amin'ny Korinthianina 2:4 ary amin'ny andininy 5 sy 7 arivo izao no tenin'ny Tompo hoe tenin'ny Paoly ihany ity hoe voageja manodidina zahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny hatreo ny vakitsika misy zavatra gidragidra be mihitsy ao anatiny. Ianao zany mbola ianao mety mbola hatreo ianao tianao tenena hoe voageja manodidina ary tompo ary tonga dia tery mihitsy. Le tanjontsika senao amin'ity androany ity dia hoe Jesosy za koa te hiaina zavatra ohatr'izany. Henoko hoe misy fahoriana miatra amin'ny fiainako, misy zavatra sarotra dia tsy mivavaka ao ataoko. Rahampitsika mbola hiresaka hoe fiainam-bavaka mahomby fa le vavaka atao angeravako tsy hoe Jesosy esory fa tsy mipromettre atsika mihitsy Jesosy hoe hoesorina foana akory io. Fa hoy ilay tsara ilay amin'ny Isaia hoe raha mitaniony ianao fa tsy hanaovako lalapozy ianao dia tsy mitanitanaka fa mitan'ilay izy sika sakaizy. Any amin'ny Korinthianina 4:1 ambadika kely eo fotsiny any eo amin'ny andininy 4 sy 5 amin'ny zavatra rehetra hoy Paoly dia mampiseho ny tenany hoe mpanompon'Andriamanitra zahay amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fitsarana, amin'ny tsy fahitatory, amin'ny fifadikana. Lista be mihitsy neny Paoly misy isan-karazany. Korinthianina 4:17-20 karazam-pahoriana mety hiatra amintsika ihany koa. Hoy ilay teny ao hoe mpanompon'i Kristy va izy, miteny toy ny olona verisaina, mihoatra noho izy amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa zay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy no nikapohany jiosy, inefapolo latsaka ray avy, intelo no kapohana tamin'ny hazo indray maka ny toraham-bato, intelo vaky sambo, indray andro indray alina nitoetra teo amin'ny lalina, nandeha matetika saiky nahita loza tany amin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompotany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna, saiky nahita loza tany anefitra, saiky nahita loza tamin'ny ranomasina, saiky nahita loza tamin'ny ralasandoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny anoanana sy etaeta, tamin'ny fifadikanana matetika, ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy izay zavatra eny ivelany dia izay mbola misy koa izay mahazo isan'andro dia ny fiahinan'ny fiangonana rehetra. Bon, bref, zany le zavatra. Mila zao nesizo tsika miteza mety ao amin'ny fianakaviana misy isan-karazany, misy manesika, misy tsy fantatro. Ianao ve efa nisy fotoana nikapohana ohatran'izany ataon'ny Paoly zany, nahazo an'i Paoly zany, mety mbola eny tena samy manana ny zavatra omeny tompo atsika rehetrarehetra. Korinthianina 4:20 eo ampita-kely eo, karazana fahoriana mety mahazo atsika. Andininy 7-10. Fandrao irehare noho ny habetsaky ny fanambarana hoy Paoly dia nasiana tsiny tamin'ny nofo, dia niraky Satana mely hafa fandrao irehare zany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialan'izany amiko, nefa hoy izy tamiko hoe ampy anao ny fahasoavako faneriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny irehare amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko, koa dia finaritra enonao maninona moa raha miara-mamaky mihitsy tsika nio andininy 10 io amin'ny vakitsika miaraka Korinthianina 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Manao raha zany tsika sy ianao mialeto androany. Tsy hoe izao fotsiny ianao magneno an'ilay teny hoe
nahery fa rehefa avy eo afaka adiny ray afaka pitso maraina tamindray le fahoriana nge io mihitsy dia tamindray tsika hoe fa manahoana raha tsika mihitsy jerenao nge io tenin'ny Paoly io hoe finaritra ony zokila finaritra ony izy dia anao zany raha hitanao tety Paoly dia anontaniana hoe Paoly fahoany zany finaritra hoy ianao amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana fa tena normal ve nao tiry Paoly sa ahoana ianao aza miteny amiko mihitsy hoe i Paoly mantsy oritiana tsy afaka hita hafana mihitsy Paoly niteny amin'ny tamintsika hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy matoa ato anatin'ity baiboly ity zany accessible amintsika ary izay indrindra nahatongavan'i Jesosy fa tiantsika senao tsy hoe olona zéro problème fa olona mandeha ao anatiny io feno fandresena finaritra hainao le hoe finaritra tena miaina misy fatonina tony tsara ianao any anatinao any ary tena manana confiance tsara ianao manana toko hoe ça va aller satria fa inona ny tanjon'ny fahoriana inona ny tanjon'ny fahoriana mila alohan'ny resantsika ilay izy aloha dia misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romaina 11:36 izay tenin'Andriamanitra iny amin'ny fiainako manokana tena tazomiko be foana tiako andao vakitsika senao miaraka tsy ao anatin'ny slide-tsika zay fa tsy maninona akory Romaina toko fa avoakely ny telefonina baibolinao raha ohatra ka tsisy baiboly ny telefoninanao dia ary Romaina 1:8-9 ahoary miara-mamakytsika sy ianao Romaina 1:8-9 hoe amin'ny anaran'ny tompo hoe Romaina 11:36 isa roa telo fa izy no niavin'izao zavatra rehetra izao ary izy no niazona azy sady izy koa no antony izy ane nomenonahitra mandrozy io tenin'Andriamanitra io any fiainako manampy ave foana amin'ny fiainantsika misy zavatra tsy hita fa compreneva-tsika tsy azo say misy zavatra tsy voazavanao mihitsy hoe famaninina fa manampy anany miverina eo amin'ny tompo dia mitazomiko io oui tena possible mihitsy hoe misy ataka ny devolona tanjaka tany fa za tsy te halala n'izany ataka ny devoly zany fa satria izao ny fantatro eo ambony lavitra n'izay tsy misy zavatra misepase tsy zavatra mipotra nge amin'ny fiainantsika raha tsy ohatra ka navelan'Andriamanitra hipotra midikany tiany devoly zany tsika dia eo tsika na tsika reraka atao amin'ny farany ambany aty tena vizana amin'le fiainana na tsika reraka miady ato miady amin'ny devoly tsy hitanao maso nge le heriny tenanao ianao zany miady miezaka fa dao hiakatra vo maika hiakatra ty ambonitsika dia mahita hoe ainoa ny zavatra rehetrarehetra io sainao nge za fa misy fotoana mampanaitaina be mieritreritra zany andray Andriamanitra ianao ve niaviny zany fa niaviny izy zany misoratra io tsy miteny izy hoe Andriamanitra niaviny tsara tamin'ny fiainanao fa izy niaviny zavatra rehetra fa tsy mijanona eo izy no miazona azy tout est sous contrôle tsara be ny Andriamanitra tsika kay no micontrôle ny zavatra rehetra ary izy miteny hoe izy no antony misy antony daholo rehetrarehetra io mety ho expliqueny aminao mety ho azavainy aminao hoe ty ambony tany fa tsy maninona koa manahoana moa raha ndao avela ho Andriamanitra raha nga Andriamanitra misy fotoantsika sy ianao indrindra rehefa ty amin'ny tany mandroso dia tiana rezonena daholo ny zavatra rehetra fa tsy Andriamanitra tsony Andriamanitra raha azonao azavaina daholo ny zavatra rehetra fa faly mihitsy rehefa tsy azoko azavaina dia miteny ao hoe misaotra Andriamanitra fa olombelona be dia ianao Andriamanitra misy fahasamihafana tsara inona ny tanjon'ny fahoriana ary fa izy ny mamela le izy mipotra famaizana tsy
punition tiako tenenanao amin'izay. Azonao an-tsaina moa fa ny kristianina zany tsy punitsika satria tsy fahaizana amin'ilay punition tsika satria efa nentin' Jesosy ny punition. Jesosy no efa nisaziana fa ny ataon'Andriamanitra amintsika mahazanaka antsika disiplinentsika, ahitsintsika, fahaizina. Izay indrindra ny ao amin'ny Hébreu 12:20. Ianao aloha aza kamokamo mihitsy fa tsika asianao zany mijery tenin'Andriamanitra maromaro zao any a. Hébreu 2:15-21 zao soratra hoe ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka. Aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao, fa izay tiany Jehovah ny faiziny ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony hiaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka ange, fa aiza moa izay zanaka tsy faizin-drainy, fa raha tsy faizina tahaka ny hitondrana azy rehetra nareo dia zaza sary zany fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofintsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy, tsy mainka avany any ankentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafay atsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony, fa izy kosa dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mahafaly, tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay anaovana azy izy. Mety izay ilay antony ilay izy, ilay zavatra mipoitra amin'ny fiainanao ankehitriny. Io moa ilay teneniko anao hoe sasa famaizana tsy ilay sazy ilay punition ilay tenentsika. Aza sainao mihitsy io Andriamanitra io. Hitanao izany no ny imagin'Andriamanitra eritreretako taloha hoe Andriamanitra ohatran'ny Père Noël zany ny image diso tany anaty saiko. Ny paozin'Andriamanitra ny anaty saiko zany ohatran'ny hoe rangahy be antitra be ohatran'ny Père Noël dia eto amin'ity andriny ity manao hoe foana manao français ohatr'izao dia mijery ana ohatr'izao izy dia mitazona baton dia miteny hoe mihetsiketsironga efa peako amin'ity ora afaka tena tsy zany mihitsy Andriamanitra, tsy zany izy akory. Indraindray ampitovitovitsika amintsika tsy ianao amin'ilay tsika tezitra ny zanakitsika io tonga dia zay eritreretinao fa ohatr'izany izy raha hoe midisipline tsy mitovy amintsika mihitsy ange, tsy hoentin'ny fahatezerana fa fitiavana foana no ampiasaina amintsika. Korintana 2:5 ary amin'ny andiny 1:20 dia izao no tenin'ny Tompo hoe izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Jesosy zany. Izay ilay lazaiko anao hoe tsy mipunira atsika akory Andriamanitra satria efa nataony tamin'i Jesosy zany, natotony tamin'i Jesosy. Dia tsika sianao zany fahasoavana be amin'ilay kristianina zany, amin'ilay tena kristianina tena izy dia afaka misitraka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra tsika. Korintana 2:20. Ina ihany koa ny tanjon'ny fahoriana. Ny tanjon'ny fahoriana dia hanamasinana atsika. Hitantsika efa nivakitsika tao amin'ny Hébreu 12:12 teo zany. Fa andaony any amin'ny Jaona 5:5 tsika mijery zao hoe Jaona 5:5 manamasina atsika Andriamanitra. Misy teny efa fandrentsika hatrany hatrany. Zao ilay teny efa nivakitsika kely teo ilay 2 tamin'ny Jaona 5:5 hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa esoriny fa izay rehetra mamoa kosa dia amboary mba hamoa bebe kokoa. Efa mahadio raha teo ianareo noho ny amin'ny teniko izay nolazaiko taminareo. Amin'ny 7:17 teny averimberintsika matetika any amin'ny fiangonana malagasy io dia tenenina foana hoe Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Le tenin'Andriamanitra io manamasina atsika. Le tenin'Andriamanitra no afatsika
mahafantatra zany hoe ty mety ty tsy mety ary ahafahantsika mahita hoe tena mety fanitsin'Andriamanitra amin'ity zavatra ity izany zavatra mahazo anay ankehitriny zany zao. Any amin'ny salamo, misy salamo maromaro ane jerentsika vetivety salamo 119 67 zao ny soratra hoe fony tsy mbola azo fahoriana aho dia nania sy fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. 71 verset 1:7 hainao tsara io hoe soa ihany anam-pahoriana ianarako ny didinao. Miverina kely ary amin'ny 1:50 dia zao ny soratra hoe zao no mampionona ny fahoriako, ny teninao no mamelona. 2:70 dia zao ny soratra indray raha tsy ny lalanao no ny ravoravoko dia maty tamin'ny fahoriako aho. 2:70 fantatrao Jehovah fa marina ny fitsaranao ary ny fahamarinanao no nampahorianao aho. Avelan'Andriamanitra amin'seho ny fiainantsika ilay izy anefeny atsika. Romanina 9:9 indray zao ny jerentsika sena hoe inona ny tanjon'Andriamanitra amin'ity fahoriana ity. Romanina 9:9 ary amin'ny 4:40 hatramin'ny 7:20 zao ny soratra hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy ihany koa raha miara-miaritra aminy isika ka hiara-manam-boninahitra aminy. Fa ataoko i Paoly fa ny fahoriana izay amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho atsika. Ty Korintiana 4 nanampy aby mihitsy koa ty Korintiana 4 manoloana ny fahoriana dia tafasaina hoe hay moa ao anatin'ny zavatra amelan'Andriamanitra ny fahoriana tsy ho juste ho anao, tsy juste ho anao fotsiny, tsy hoe manefy anao fotsiny hoe fa manamasina anao Andriamanitra manadio anao, fa hay moa Andriamanitra rehefa mamela zavatra anankiray amin'ny fiainantsika dia manana zavatra saina be da be. Misy olona be da be sain'Andriamanitra vao avelan'Andriamanitra mifotra aminao io zavatra io. Fa manafaka olona be da be ka ijerenao ty teny atao amin'ny Korintiana 4 toko voalohany 7-5 hoe isaorana anay Andriamanitra raha ny Jesosy Kristy tompontsika raha ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Faraky ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Tsy misy mihitsy zany ny zavatra mipotra amin'ny fiainanao hoe diso kely dia moro ny tompo. Indraindray zany atrehatra hoe ngamba variana be tamin'ny Komoro tany ny tompony tsy zany izay aty. Non, tsy zany sy fa fantany tsara. Ary tsy hoe fantany fotsiny fa napetrany tsara exactement eo, tsy misy diso mihitsy na ny seconde après an'io ary. Voalanjany tsara. Fa hay misy fampiononana tiany iainanao dia izay tsirony iainanao zay. Ilay izy mantsy indraindray tsy tafiainanao dia ela belo ianao mihodikoina. Tompo efa ty ho any fampiononana. Satria iny rehefa iainanao iny dia misy olona maro be tsy takatry ny sainao izay ahery vokatry ny zavatra ny iainanao. Inona zany zao ny passé anao? Sange tsy mahalala ny passé anao rehetrarehetra. Fantatrao moa fa hatramin'ny passé cafouillage be mety passé tena tiana tsy azonao an-tsaina mihitsy inona ny efa arapirengy be nataoko tamin'ny fiainana. Ny tompo mahita. Hitanao mahafinaritra be amin'i Jesosy tiako be amin'ity Andriamanitra tsika ity any amin'ny Genesis 50:20 izy miteny an'izay hoe nareo i Josefa niteny an'izay hoe nareo izy mieritreritra ny ho ratsy fa Andriamanitra namadika ny ho tsara. Spécialité an'Andriamanitra zany. Hitany tsara daholo ny zavatra rehetra, nga hita navelany mihitsy
satria ianao tia miaina n'le réconfort n'le fampiononana avy aminy fa misy olona ho apetrany any amin'ny lalan'ny fiainanao izay tiany koa ampiasananao indray kosa amin'izay fotoan'izay. Tanjon'ny fahoriana raha avako dia manahira nyity teny ity mampianao zany te hiteny hoe andray kosa fa sadika ve ilay Andriamanitra sa ahoana sanatria. Fa ny tanjon'ny fahoriana dia hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ao vaikitsika senao ty teny ty misy le resaka hoe azagaga ny fahoriana teo mihitsy ny voalohany ty teny lazaiko anao eto ty Petera voalohany 4:2-4 manomboka mamaky aminao. Petera voalohany 4 zao le soratra hoe ry malalo azagaga no fizahn-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo zany e. Faraka niombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Sambatrinareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy ho eo aminareo, tsy misy eo aminareo ijaly satria hoe mpamon'olona, mpangalatra, mpanao ratsy na mpiraharanen'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka nkalaza an'Andriamanitra amin'izany anarany izany. Tsara ery izany. Izany dia mitombotsika amintsika. Aza misy menatra amin'ilay fahoriana fa ay antenao tsara fa misy voninahitra. Anao ne jerentsika ty Korintianina 2:7 ty andininy 7:7-8. Korintianina 2:7-8 hoe isika rehetra kosa ho izy amitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo an'izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korintianina 2 io ihany ane midina kely tsika senao 4 indray 7:7. Enonao tsara ny tenin'ny tompo, enonao tsara. Ary anao aloha ianao mihitsy koa miara-mamaky amiko an'ilay izy 7:7 ny anaran'ny tompo hoe fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Azonao tsaina ve ny sosan'izany teny zany? Ianao zany teny kikika hoe non le izy nge tsy maivana mihitsy sady tsy vetivety e. O raha afaka raha oharina mandrakizay ange. Azonao moa fa point kely ange ny fiainantsika senao hoe oui mety aman-taonany, mety misy fahasahiranana amin'ny zanaka amina tsy fantseko. Ina dolo zavatra tena hoe manahirana teo senao hoe trop be kosa rehefa leo ihany tsika tompo o raha afaka rehefa oharina mandrakizay io raha oharina amin'ny entin'i Jesosy io rangaha maivana azy vetivety ange io hoe dia hoy ny tompo hoe ay ve io mihitsy no manamboatra tena materiel ampiasain'ny tompo io anamboarana voninahitra tsy n'importe lequel le izy fa voninahitra mavesatra. Candidat zany ve ianao za aloha tiako zany alefaso ny tompo ok voninahitra mavesatra tsy zavatra éphémère, zavatra kely eto ambonin'ny tany fa maharitra mandrakizay. Zany no manotompo, zany no manotompo atsika. Zao zao ny question qui se pose mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iny ary ok ka ahoana zany le fomba andreseko, ahoana ny ahatonga le atao anaty lohako misify tamin'izay mihitsy zany mandeha ao anatin'le izy dia tsy miteny tsony fotsiny hoe mbola tsisy ohatry tiatry ina dolo le teninao fa ianao vao maika ianao vao tazanao ery alavitra ery hoe inona hoany sarotra, halleluia, alefaso, halleana zany miova io tenin'Andriamanitra io ange manova ny fomba fijerintsika senao hoe zay mihitsy ny voalohany drafa ahoana ny andresena ao anatin'ny fahoriana ovay ny fomba fijery, ovay ny fomba fijery.
le teny lazaina tamin'ny voalohany teo efa fanotelona zany zao miteny anao an'io petera voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo ovay fomba fijery aza lozana amin'ny gaga foana ianao elabe gaga manao na raha esory any amin'ny voambolanao mihitsy ny hoe pourquoi Seigneur pourquoi aza anontaniana zany hoe famaninina anontania hoe pourquoi fa tsy anontania hoe pourquoi hitanao ve ny fahasamihafany zany le hoe famaninina hoe inona ny antony tompo ndraindraiky efa misy olona misy marary manatona anazy zany marary de manontany de miresaka dokotera famaninina mihitsy akaino famaninina no marary an'le vanotona na maninona de tsy fantatro hoe teny marary zavatra io zany de hoe famaninina hono izy ny marary de tena tianao aza vaiko aminao mihitsy tsika senatika tena mampomeny izy raindray fa manampy anao aninona moa ny fahalalana ny pourquoi an'io mila valinao de ny hoe pourquoi fa ho amin'inona jesosy inona ny tiana ho atongavantsika ao anatin'ity raha ty fa tsy hoe famany ao vakiny ty Jakoba ty Jakoba toko voalohany andininy faharoa sy hatramin'ny fahaefatra de miara-mamaky indray aloha tsika fa io tena mahagaga Jakoba fahaoly alefa sy hoe miara-mamaky tsika andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra ny anarany tompo ry rahalahy atao fifaliana avokoa raha iara fankapana samihafa nareo satria fantatrareo fa ny fizatoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy isy amina inona mivaina ny fomba fijery tsotra be ngeza zany tsy mila tsotra raisina motano orralaony ataovy fifaliana avokoa amin'ny teny gasika zany ohatrany tsy tena mananina be amin'ny teny vazaha io angamba tena amin'ny teny mihitsy hoe tonga de tena miravoravo total mifalia total vahoany zany raha iara ny fankapanazy fizantoetra bref raha misy problème ianao de mitsinjatsinja hoe ovay ny fomba fijery fomba fijerintsika mihitsy efa hitantsika le Korintiana faharoa toko fahaefatra teo hoe le fahoriana maivana sy vetivety ange amboarin'Andriamanitra ho voninahitra mavesatra ho antsika Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahafolo Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahafolo le famivakitsika teo ihany koa zay itenenan'ny Paoly hoe koa de finaritra aho raha hitanao mihitsy le tena mahakristianina antsika tsy hoe tsisy problème fa eo le olana fa le toe-poninao miatrika an'le izy le izy zany tsy amboarinao tsy hoe mivoaketo ianao zany de lasa manaotry zao foana mipozinao de fananinonareo ka mianatra mifanatao sa de eritreretinao ohatra ny autocollant ary ty zavatra ty tsy hoe asiana autocollant ianao zany de misy emoji manao ohatr'izao foana non any anaty any zany miainga avy any anaty any fa ny shifta voalohany shift égale ina ny dikany fiovana ato anatin'ny lohantsika ato hoe Jesosy voahariny fomba fijeriko ianao no manapa-kevitra ianao no manapa-kevitra hoe hovaina ny fomba fijery Romana 12:10 zany miova amin'ny fanavozana ny saina zay le teny tompo amintsika ndao vakitsika senao ny voasoratra hoe fahoriana égale fahasoavana fahavoaza zay raha fakontsika amin'izany hovaina ny fomba fijery ny fahoriana fahasoavana io tena nikasihan'ny tompo amin'n'isy hoe na tany amin'ny tany 2018 ny mamako maty Marthe Hervé maty tany à Maurice zay izy
io fahasoavan'Andriamanitra io mihitsy nanasitrana ny tompo aho, nanamboara ny tompo ny fomba fijery hoe ay ve ny fahoriana tsy fahavoazana. Oui, devoly te misy lopo sady te hitanao sara anatin'ny saiko a tahaka n'ireny hoe anipazany chaîne rojo vy eto amin'ny koa eto amin'ny tendanao eto a, dia io le fahoriana dia onjony ao ianao, ao tsy mahazo miarinao mihitsy ao tsisy manaiky an'izany tsony tsy anaiky an'izany tsony mihitsy tsika senao a, satria fahoriana ahoana tsara le izy fahasoavana fa tsy fahavoazana. Aloha afabaraka eo ny devoly, afabaraka ny devoly raha afako fa tsy nahavitany nataony izy rehefa mandeha amin'ny fahoriantsika ka finaritra tsy amin'ny devoly izay anaovana anao. Rehefa mandeha amin'ny fahoriantsika senao a dia miravoravo tsy tan'izay anaovana anao. Ny fiainantsika senao zany ohatran'ny ty balance ty tsisy antontsy ngamba ty aminareo aty balance Roberval ty moa zany ohatran'le fandanjana siramamy reny any ohatran'ny ana zany zao fiainany sety ny fiainanao atao amin'ny ilany manaona zany samy milanja dao zany tsika ny fiainanao a le zavatra iainanao atao amin'ny ilany a dia ianao indray ataotsika atao amin'ny ilany. Raha amin'ity androany ity zany zao lanjaina ianao dia ohatrany ahoana na ohatrany ahoana amin'ny paoziny, ohatrany ahoana io le fiainana ve mety tena hitanao hoe ay maresika be mitsika le izy tiana vesatra anika ianao a misidina ery ay ianao efa nahita taratasy tsofin'ny rivotra be indraindray na ohatra ny taratasy tsofin'ny rivotra ny taratasy raha afaka rehefa tsofin'ny rivotra dia izay hitondrany rivotra azy eny mandra-podonany amin'ny ritrina izay le izy vao mijanona dia ohatr'izany mihitsy koa ianao indraindray ohatran'ny tena hoentin'ny fiainana mahafinaritra be ny fiainana fa tena mandeha tsara zany asa zany a miditra be ny dolara ok normal tompo a normal fa rehefa mavesatra be le fiainana dia tena ohatran'ny papier pelure ianao indraindray tadidinao zany papier pelure papier farazay manify kely zany efa papier mbola manify indraindray tsika dia ohatr'izany ahoana ny andresentsika ao anatin'ny fahoriana ovay ny fomba fijery a dia ovay ny fomba fiaina. Ahoana ty manova fomba fiaina ty iresaka ny fahasoavan'Andriamanitra io zao tsika se misy an'iteny ao amin'ny Galatia ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 5:10 mino fa efa laninao tsenjery zany amin'ny teny gasy hoe mbola tadidinao izy amin'ny teny gasy Korinthiana voalohany toko 5:10 zao soratra hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay niara-niasa tamiko. Galatiana 2:20 zany hainao tsara zany miteny hoe tsy izaho tsono ny velona tsy zany ka Philippiana 1 zany teneniko zany Galatiana 2:20 sa zany mihitsy le izy fa manjary ataoko tsenjery be zay ka zay voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho tsono ny velona fa izay velona ato anatiko ovana ny fomba fiaina. Inona le fomba fiaina tena tsotra ry sakaizana iaino ny fahasoavan'Andriamanitra dia hoe ngamba ianao hoe za mba te hitady formule tsara no zato tiana hoe tonga dia ahoana le izy tsisy hoe formule inona hitanao zany fahasoavana zany mba tenenina foana any Madagasikara iny zany fomba fiarahabany piny zany tena
fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny tsy fahazahoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra io no mahatonga atsika reraka be amin'ny fiainana. Fa ampy io fahasoavana io. Ndao hoe naratsika senao izay fahasoavan'Andriamanitra. Inandikany hoe miaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty faharoa ao, tenenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanalahidin'ilay raharamanga ravako fahasoavana. Ao, io teny io fahasoavana. Fa inona ny antsoina hoe fahasoavana? Misy dikany anankiroa mazava ny teny hoe fahasoavana. Jerentsika amin'ny fototra ny mihitsy misy lafiny anankiroa. Tadikinao vola 50 reny pièce de monnaie reny matoa izy pièce de monnaie dia misy lafiny ato ambadika sy ato ambadika. Raha ohatra ka mitovy ihany ao ambadika, mitovy amin'ny ao ambadika ny ao ambadika vola sandoka ny eseny. Fa le izy misy lafiny anankiroa. Izay lafiny anankiroa izay mila azontsika tsara. Lafiny voalohany izao ao amin'ny Efesiana toko faharoa ny ahitantsika ilay lafiny anankiray ilay famaritana ny voalohany. Efesiana toko faharoa andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapony ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadisoana azitsika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Dia ahoana tsara ilay soratra manaraka eo hoe fahasoavana no namonjena anareo ary niarana tsangantsika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona ny antsoina hoe fahasoavana? Mbola toizantsika ihany ny vakitentsika eo amin'ny andininy fahafito amin'ny Efesiana toko faharoa hoe mba asehony amin'ny andro avy habe niareny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny asa fandrao izy iray avy. Ny antsoina hoe fahasoavana voalohany cadeau izy. Dikany hoe cadeau fanomezana maimaim-pony bien sûr hoe cadeau koa ve hovidina fa zay fanomezana maimaim-pona nomen'Andriamanitra atsika. Fanomezan'Andriamanitra maimaim-pona ny famonjena ho amin'ny Jesosy Kristy ho an'ny olona mendrika hiara-ny fahatezerana. Izay dikany fahasoavana voalohany. Mino aho fa efa hainao tsara zay. Mino aho fa efa niraisinao zay. Sanatria moa mbola tsy niraisinao tsotra be, raisina fotsiny. Tsy mila asa na inana n'inona, tsy mila hoe miezaka ho anao tsara toetra adiny telo ve dia mety le izy. Tsy mila hanao zany se vao maika tena very mihitsy ka izay le atao. Fa juste raisina fotsiny le cadeau hoe wow, Jesosy kay nomen'Andriamanitra ho antsika. Zay matetika efa azontsika. Fa maninona ny tsy zakanao ny fiainanao? Zay zany zao ny resahantsika. Ny olantsika siaka afaka dia manao ohatra nyity paoziny ity rangaty tsika fa io aloha mbola misy mianky indrindra. Fa maninona ny zakanao ny fiainanao hitanao ny problema. Tsy haiko nareo taloha ohatra ka nampanaoviny olona zany seza rivotra. Raha mpanaoviny olona seza rivotra nareo tamin'ny taloha enjana manao seza rivotra. Tena zay tamin'ny primaire dia ampanaoviny mpampianatra an'izany rehefa misy fotifoty. Ery au coin seza rivotra 10 minutes, les mains sur la tête. Ao rehefa tsy zatra mikotra loatra ana zany ohatran'izay zao dia efa reraka be mihitsy. Mbola atao ihany reraka be dao no vatape rehetrarehetra iny any rehetrarehetra. Satria maninona ianao zao mipetraka io makainy ery ianao. Raha mipetraka eto amin'ity seza ity makainy ery fa maninona le manao seza rivotra reraka be? Satria za ihany no mitondra am-poany tenako dia tsy dia mavesatra be. Fa ianao zao mipetraka ohatran'io ny poanao ray manontolo ny vesatra ao rehetrarehetra dia mipetraka eo ambony seza. Tsy miasa saina mihitsy ianao. Fa maninona zany zakanao fiainanao?
satria anao tena kristianina manao sezarivotra ry sakaiza tena losa ala zay manao fa za ela be misy tamin'ny fiainana maha-kristianina reraka ore olona raha vo tsy azonao tsara vo maika mampidepra totala be mihitsiny hoe sady kristianina ianao nefa za taloha tena ohatr'izay mihitsy tsy azoko le fiainana kristianina anyka tsy tiako mihitsy ho mamaky epistily taloha satria le zany be zavatra be ty ho ny atao dia ty tsy atao dia rehefa mijery an'le izy dia sady misy sentiment de culpabilité matsiravina be mihitsy aty anatiko aty olala tsy vitako indray ty enjana be ny premier janvier ny atsika ianao mitovy aminako taloha premier janvier zany tena tsy anao antististis fa anao antististi amin'izay tsy mierina akory ny herinandro ry sakaza sany ianao mba tonga volana février non fa etsana le manao sezarivotra satria hoana zany miezaka manao an'le tokony eritreretiko hoe tokony atao fizany teny anao hoe zany atao tsy zany ange fiainana kristianina kay tsy azoko mihitsy izy taloha ay za tia manao sezarivotra hitako areraka be raha ohatra ianao ka reraka be zao amin'ny manaraka amin'i Jesosy eke fotsiny tsotra Jesosy ok ka manao sezarivotra tsika lala be manao sezarivotra ianao fa tsy zay le izy tsy zay mihitsy so dia mba diso fiainana kristianina ry sety be loatra ny akabiazany piny tena tratra ny hoe fotoana lava ohatr'izay za tamin'iza valo taona nandray an' Jesosy tamin'ny 4 taona tamin'ny 2014 ary se vo azoko zany olala fa mbola mibony ambany no fiaina ndraindray mahafinaritra be ndraindray mandreraka be fa tena lazaiko anao tena tafidina tany amina dépression lal tena depra enjana be mihitsy tsy hoe vazivazy korezy aizako inareo eky izanako maro TV dia zany fa zay raha vo tsy hainao io vo maika tena mavesatra be mihitsy satria arakaraky ny hafantarana hoe tia ny tokony atao nefa tsy vitanao vo maika loza so dia diso fiainana kristianina se zao le teny mitompany amin'ny Kolosiana 4:5 hoe tahaka ny nandraisanareo an Kristy Jesosy tompo tsika senao nge mahay hoe ny mandray an Jesosy tsisy ninina avy amintsika zany nge efa hainao nge zany efa hainao mihitsy zany fa avy eo rehefa mandeha amin'le fiainana kristianina amin'izay tsika iny an'izay tsika fa miezaka dia iezaka ny tia ny tia matsiraviny tia dana ary miezaka jereko tsy zay nge tsy zay enonao ty tenin'ny Paoly ty fa nipedala be enonao nge ny tenin'ny Paoly tafasaraka amin'ny Kristy nareo izy niza mitady ho amarinina amin'ny lalàna tena nalahiran-tsaina mihitsy io teny io ny hafa zahoako azy hoe Isaia 5:12 ngelokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra efa tsisy hevitra mampisaraka tsony se satria efa Jesosy efa maty ho mpanalalana fa hitanao no mampisaraka atsika rehefa fantatra hoe tia zany le lalàna andeha hiezaka anao an'io mitady ho amarinina amin'ny lalàna zay le tenin'Andriamanitra hoe efa lavo niala tamin'ny fahasoavanareo
Tasy nova mety mampivadika atidoanao zany. Zao tandremo ianao sao dia kristianina adala. Dia ianao ngamba miteny andray kosa kertino fa maninona ny tenena hoe adala. Tsy zany ny teny fa i Paoly. Izay ianao nge Galatiana 3:7 hoe ry Galatiana adala. Zany ry sesy soratra ato. Ry Galatiana adala hono iza ny nanimba anareo. Sao dia androany ny tompo miteny hoe tiana adala. Ianao etraindray teny Paoly mba moramora sia. Pino daholo angeny resahan'i Paoly tamin'ny Galatiana io hoe kristianina ny s'adresevany ao amin'izany ny tenenany. Fa hono Paoly mafy teny be ohatr'izany satria tsika sianao misy fotoana adala. Nanomboka tamin'ny fahasoavantsika dia avy eo mitohy amin'ny fiainana andavanandro. Adinontsika izany fahasoavana izany. Midika amin'ny fiainana kristianina mitsahatra ao Kristy. Hitanao makaina tsara be ohatry izany. Petraka ry se dia makaina. Voilà. Ay ohatr'izao kay fiainana kristianina mipetraka. Jesosy tia mipetrahany ty. Ny zavatra vitan'i Jesosy no hipetrahanao. Ny problemantsika sy ianao dia izao. Rehefa tsy fantatritsika ny nataon'i Jesosy dia manao sezarivotra foana tsika aloha. Eritrereto ange zany hoe raha ohatra ka tsy tena sura tsara ianao hoe mahazaka hoe ty sezy ty sa ahoana dia mba tsy hoenta zany azafady le teny mba tsy ho afa-baraky ianao dia mijerijery ianao zany mila kely any mipetraka satria matahotra ianao hoe raha menjery eto dia afa-baraka totaly. Ny olana tsy hoe Andriamanitra ny olana, tsy hoe Andriamanitra ny tsy ampy ny zavatra nataony anao. Ny olana dia tsy fantatrao le seza. Matoa ianao zao mipetraka amin'io seza io dia satria mahatoky tsara le tompotrano ianao hoe matoky ianao ny seza. Hitanao dia fiainana kristianina rafako dia zao ny dikany mazava tsara dia hoe tsika sy ianao mipetraka tsara ao Kristy. Hainao tsy enjery angeny Matthieu 1:20 hoe avinareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa ampikoetana vaovaondray. Sa dia mba zany ny amakinao an'ilay raha ohatra zany indraindray ny amakintsika asa fa tsy zany le izy. Avinareo miasa fatratra sy mavesatretana fa fitsaharana no men'Andriamanitra. Le fitsaharana ange tsy hoe rehefa misy maty dia izay vao hoe ripa alazafady rsea. Fantatrao fa tsika sy ianao zany amin'ny se reposer en paix zany tsika sy ianao ange zany amin'ny fiainantsika zao fa tsy hoe tompo dia miandry an'ilay faty zany vao tena mao. Oui, misy fahasarotana fa le any anatinao any. Le any anatinao any enao hoe kay lazaiko anao fa possible tsara za fa iainako raha zany dia mety fiainana kristianina. Inona ny dikany? Ny dikany hoe fiainana kristianina dia miaina ao anaty fahasoavana. Fa inona ny nataon'Andriamanitra? Fa aminanina ny antany amin'ny Ezekiela 4:30 5:20 zao ny tenin'ny tompo hoe omeko fo vaovao nareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, esoriko amin'ny nofinareo ny fovady dia omeko fo nofinareo. Donc raha tsika sianao mamaky ny 5:20 hoe ary ny fanahy no ataoko ao anatinareo ka tonga nareo andeha araka ny lalahy sy mitandrina fitsipiko karakasy. Jerenao tsara ny tenin'Andriamanitra io izy tsy miteny hoe enao no andeha hiezaka anao azy, fa zay ny antony nandefasa ny fanahiny ao anatinao. Iny fanahy ao anatinao iny mahatonga anao handeha araka ny lalàna.
tsy niezakao no takin'Andriamanitra aminao. Ndrasy nofa mampivadika doty zavatra ity a dia ahoana zany le izy ry ty? Tsy niezakao, tsy le ezaky niery ny tenanao. Hoe hiezaka ve nao? Sakaiza efa niezaka fa efa niala, efa ny démissionna tamin'ny asa mihitsy a. Satria inona ny antsoina hoe fahasoavana? Ho iany taminao hoe misy lafiny anankiroa, le lafiny faharoa zao no teneniko aminao. Izay fanalahidy andresenina ny fahoriana. Le voalohany aloha zany tsy maintsy hoe misy Jesosy amin'ny fiainan'le olona, tsy hoe misy Jesosy indraindray eny a, fa tena efa manana an' Jesosy, zay le cadeau ny raisy, zay le dikan'le fahasoavana voalohany, zay tsy niresahako ela be iny satria fantatro fa efa manana an' Jesosy ianao. Fa ny dikany faharoa, ny dikany hoe fahasoavana dia ery sy ny fahaiza manao an'Andriamanitra ataony mikoriana sy miasa ao anatinao dia lasa mahay manao sitrapony ianao. Azonao ve zany? Tsy ny anao fa ny an'Andriamanitra. Misy ery sy fahasoavany sy ny fahaiza manaony ny puissance an'Andriamanitra sy ny kapasiteany. Sainao renge le fiainanao hoe andeha atao hoe manana rafozana ianao, ny rafozana ato aloha tsara be daholo. Andeha atao misy olona tena manahirana. Awa mety hoe ndraindray le olona akaikaiky atsika ireny ndraindray tena manahirana be le tsy manaramiaina aminy a. Fa andeha atao hoe misy olona anankiray tena manahirana. Mety zandrinareo any Madagasikara ve tsy fantatro, mety efa 15 taona ny foka-bozaka foana. Atao anazy te leo ianao fa ianao zany ve mieritreritra hoe raha Jesosy ny teo toeranao dia izy koa leo? Possible ve zany? Possible ve ny hoe ndray andro any ny tompo hiteny hoe za aloha ohatra ny tena efa leo an'tytiana kely ty fa ndeha hivadika hafa ndray aloha. Non, tsy possible. Raha ohatra ve Jesosy inona zao le zavatra tena hitana hoe fahoriana mafaitra tena ho entinao teo. Raha Jesosy ve zany no teo dia izy koa tena teny tamin'Andriamanitra hoe sifotra mihitsy ka iako, izy tena mahasifotra be l'Andriamanitra hoe fa izy koa ve ohatrohatra aloha kely ohatr'izao? Non, tsy possible. Ny fiainana kristianina midikany hoe miaina ao anaty fahasoavana. Filipiana 4 jerentsika eo amin'ny 2:10 tapany 4:13 hoe ilay tenin'Andriamanitra hoe miasa mitahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Rehefa mijery an'io texte io ampiarahana ohatr'izao dia ohatrany hoe finina ihany amin'ny mariny. Ianao zany tenena hoe miasa mitahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjena. Fa azavainy tsara kay avy eo fa Andriamanitra hoy izy no miasa ao anatinareo. Midikany conséquence an'le Andriamanitra miasa ty anatiko le za miasa mitahotra sy niofotra. Misy teny malagasy tenenina foana efa hainao io teny io Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena. Indraindray zany efa ohatry ny eritreretina mihitsy hoe toko fahafiry morikirytina misy an'iny teny iny Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena. Azafady ry sakaiza fa tsy atao anaty baiboly zay. Tsy ao anaty baiboly zay. Raha saintsika le teny hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, fomba fiteny gasy. Ny dikan'izany anetsain'le olona dia ity hoe zany miketrika be mihitsy, ataoko daholo mihitsy aloha miketrika rehetrarehetra, dia avy eo amin'izay apio kely amin'izay aloha tompo apio kely. Tsy zay ny fiainantsika kristianina. Andriamanitra no miasa ao anatintsika manomboka any amin'ny fikasana dia ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony.
tsy hoe zany hoe atsotsika kely ohatry ny pompier kely izy pompier ohatra mainitra fa avindray aloha ianao Jesosy tsy zay fa io Andriamanitra io miasa manomboka amin'ny voalohany mihitsy zao ny tena any amin'ny Korintiana faharoa toko 7:5 hoe Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Rehefa avelanao io fahasoavan'Andriamanitra io, le puissance, le capacité mitombo ao anatinao, dia tsy misy tsy ampy ninninina mihitsy amin'ny fiainanao, tsy misy hoe tsy ampy, fa manana ny onony rehetra amin'ny fotoana rehetra. Azo jerena io teny io hoe fahasoavana rehetra, ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, mitombo amin'ny asa tsara rehetra. Bref, mienglobe ny rehetra anao mihitsy io fahasoavan'Andriamanitra io, ampy ho amin'izany. Inona ny dikan'ilay hoe mandeha amin'ny fahasoavana? Galatiana 2:20 nisy tomantsika azy. Amin'ny teny fototra raha dika tsotra dia ity le teny iny hoe ny finoana izay niainan'i Jesosy tety ambonin'ny tany, izay finoana izay no iainantsika. Galatiana 2:20 hoe fa izay hivelomako ankehitriny hoy izy amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra. Amin'ny dika teny Jemy hoe ny finoana ny aina ny zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny aina monjy any. Tsotra be mihitsy le izy, tsy nenao ny ampiasaina fa ny an'i Jesosy. Amin'ny rehetrarehetra amin'ny fiainantsika tsenao, tsy mampiasa nenao intsony, ary izay miezaka. Ianao mantsy dia hiteny hoe dia tsy miezaka ninina ve? Tena miezaka tokoa. Hitanao le tenin'ny Tompo hoe raha izay teo mpianatry ny Tompo dia mandany tenany, dia mitondra ny azo fijaliana dia manaraka azy. Le mandany tena, ao raha avako ny tena gravy. Io ny tsy afahantsika senao mahazo an'ilay fahasoavan'Andriamanitra le mandray an'ilay izy, satria be ketrika be mihitsy ny lohantsika se. Vao manomboka le raha dia efa mahitsika hoe zao ny atafavoaka amin'ity dia ataoko. Dona amin'ny poto ianao fa ka ianao efa nisidina tery ambony tery, izay ianao vao tonga saina Tompo fonjeo iaho. Za vao manomboka mihitsy dia efa teneniko amin'ny Tompo hoe tsy haiko mihitsy io Vao manomboka dia efa tenenina amin'ny Tompo hoe tsinitsinina tsy nenany ampiasaina. Tsaronao le tenin'Andriamanitra hoe raha tsy miova toy ny zaza tsika senao tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Miova toy ny zaza, tsy hoe petit enfant fa comme un bébé mihitsy zany, ohatra amin'ny bébé mihitsy, ohatra ny zaza kely. Ina ny fahasamihafana? Satria manomboka misy saina, problemantsika sety amin'ny saina loatra. Zay ny tena olantsika. Fandaotsika tena misabandone ny teny amin'ny Tompo mihitsy, tsy tsony Jesosy tsy haiko. Andao nenao ny ampiasaina fa tsy ny ahy. Miresaka mifandray amin'ny olona, mampiteitely hoe leobe, ka satria nenao ny ampiasainao. Raha vao le poy atsika, ohatrany hoe misy lavaka fatsakana zany ao anatintsika ao, raha vao le lavaka fatsakana ny antsika ny ampiasaina efa vetivety kely dia lany ny ritra le ao sakaiza, sady rehefa alainany ao dia fotaka be sisany ao. Fa neny Tompo tsaronao le sary misy source chute be iny, ohatrany neny Tompo arakaraky ny akanao amin'ny anazy ao dia vao mainka mandeha foana le ao. An Jesosy ampiasay. Décision anao isa-potoana mihitsy zany. Andeha hiasa ianao, na ianao misafidy ny ampiasa ny herinao, dia vao manomboka ianao dia efa miteny hoe reraka sady asa. Bien sûr, reraka sady mihitsy ianao ka satria ianao ny ampiasainao. Fa raha vao manomboka ianao dia miteny hoe Jesosy, nenao ny ampiasaitsika.
dia anao ve mieritreritra hoe lalina ny tompo dia hitenony tompo hoe iny ndraiky iny tsikako atena tsy possible fa neny Jesosy ampy neny Jesosy tapitra teo zany le diapoan'le raharaha hoe fezitsika zay amin'iny Korintiana faharoa faharoa ambin'ny folo iny Paoly miteny an'le hoe ampoanao izy tompo ny fahasoavako ampoanao ny fahasoavako fantatrao fa ampy zany tena ampy tsy io Andriamanitra io tsy pila valony sanatria dia teny ao aloha ny pazana kely an'ity dia hita hoe inona ny ataony ao tsy mahatafa non tsy manao an'izany izy fefa nilanjainy tsara io atonga anao ho voatefiny tsara madio miamasina miamitovy amin' Jesosy ary izy miseho ny voninahiny fanapa-kevitra ny raisitsika senao amin'ity androany ity ndao hovaina ny fomba fijery dia andao hovaina ny fomba fiaina fa io fahoriana io ahoana moa izy teo fahasoavana fa tsy fahavoazana fahasoavana fa tsy fahavoazana raiso amin'izay le fahasoavana averiko foana moa zay teny zay hoe le fiainantsika kristianina ho tena sarotra be mihitsy ngena kristianina sarotra be mihitsy satria mora loatra anao zany tena problema le izy sarotra be ny fiainana kristianina satria mora loatra satria nahoana satria efa tout est fait c'est déjà fini tout est déjà bien préparé fa nataon'Andriamanitra vita daholo angeny zavatra rehetra rehefa miteny Jesosy hoe vita dia vita fa tia fotsiny ianao hiditra ao aminy fa zay no mahasarotra be an'le izy satria lohanao tia miketrika be mihitsy ary io ana miketrika se tsy aza niketrika se ny ampiasaina fahavelona ny tompo no mandeha voalohany ao dia zay ny atsika senao vo manaraka ny azy mety hametraka fanontaniana ianao avy eo fa andao aloha tsika senao hivavaka aloha tsika dia ianao manokana eo anatrehan'ny tompo tsy fantatro izay zavatra iainanao zao tena hoe tsy fantatro mihitsy fa fantatro fa nivagiany Jesosy ianao au fait juste fitaovana fotsiny zany rehetrarehetra zany fa tiany tompo ianao hoentina amina dimension vaovao indray miaraka aminy ao anatin'ny relation anao sy izy dia akipio ny masonao fa za miesonao mpitoerana nefa akipio ny masonao dia miresa amin'i Jesosy tenenao an' Jesosy zany anatinao any tantarao an' Jesosy ao anatinao ao mety mila mifona amin'ny tompontsika senao vokatry ny fahasoavany zay mety tsy azontsika tsaina angamba na mety nataontsika tsinotsinony mety mila mifona amin'ny tompony amin'ny mety ezaka tena mety diso ezaka akipio ny masonao dia miresa amin'i Jesosy ianao Andriamanitra rainay misaotra anao ny anaran'i Jesosy zay hoe ianao tsy misorona rehefa miteny aminay ny teninao tena mamihina anay be ianao hoe mamihana anay fa velona ianao Andriamanitra ary na tsy hitany masonay ara dia fantatray fa miteny aminay manokana ianao mampahery anay androany tianao mpandresy ao anatin'ny fahoriana izany mifona aminao tompony amin'izay fomba fijerinay diso rehetrarehetra mifona aminao fa zay ela be gaga foana mifona aminao zay tompo fa diso question eto amin'ity fiainana ity mifona aminao zay fa kristianina manao sezarivotra matetika Jesosy miherin'ny tenanay no eritreretanay anompona anao efa hainay foana nge zany fahasoavanao zany fa tsy azonay an-tsaina tsara matetika tompo amin'ity androany ity zahay dia misaotra fa omenao opportunité fahafahana manokana ho voadio eo anatrehanao misaotra tompo fa ny ranao ampy manadio anay
amin'izany tsy fahamarinana rehetra zany. Mifona aminao zay fa tafasaraka aminao Jesosy satria miezaka marinina amin'ny lalàna. Ay moa afaka mialoka tsara eo ambany fahasoavanao, mahafantatra hoe inona ny ataonao taty amin'ny fiainanay taty, dia miankina amin'izany zavatra nataonao zany. Jesosy mety-bola be da be ny fanontaniana tsy anaty sainay aty, fa ndreto izahay manolotra amin'ny tenanay ampiasao izay amin'izay itiavanao azy, dia marina amin'ny tsirairay avy aminay fa tsy izahay intsony no velona, marina aminay fa tsy maka tsy nenay intsony ny ampiasainay amin'ilay fifandraisanay amin'ny olona, amin'ilay fiatrehana ilay andavanandro, tsy le anay, tsy le alainao amin'ilay poianay, le aty amin'ilay nofonay aty, fa ny aminao ka izay no mila maka. Fa misy loharano tsy mety ritra any, ampianaro an'izany zahay ary manomboka amin'izao androany izao. Mankasitraka Tompo fa miasa ianao, ny anaran'i Jesosy. Amen.